Ahoana Marina, inona no antenaina amin'ny filoham-pirenena io? Mitoy ny amehana ara-pahasalamana. Raha ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana nanomboka ny alahady lasa teo. Ny Prime Ministre Antsay Christian moa no nilaza sy nanambara izany ny alahady lasa teo. Ny zava-dehibe dia tsy nisy intsony ny fampanantenana vaovao, fa nionina tamin'ny fanomezana ny antotanisa sy ny fepetra, izay tsy dia nisy fiovana firy ny teny izay nataony Prime Ministre. Somary nampametra-panontaniana ihany nefa ny fiovana tampoka tamin'ny fomba fandraisam-pitenenana nataony Prime Ministre io, izay tsy nahitana fampanantenana intsony. Mahatsapa-tena ve izy ireo? Fa betsaka izay efa nolazaina hatramin'ny taona lasa izay, saingy tsy nisy tanteraka. Sa efa manantanina ny fanovana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ka aletsy miteny intsony. Ny heverina ny hoe tsy misy ambara intsony aloha dia sarotra raha mbola izao fitondrana izao, fa ny fahatsapahantena amin'ny tsy fahombiazan'ny mpitondra sy ny fampanantenana pokaty maro no tsy aintsony. Ankoatr'ireo velorano izay nodradradradraina saingy tsy hita popoka mantsy, dia mbola tsy tamboisana ihany koa ireo fampanantenana hatramin'ny nanomboa ny fihibohana tamin'ny taon-dasa iny. Ny eo tsy vita, saingy isaky ny tapa-bolana dia misy foana ny fampanantenana vaovao, anao an'izao sy amitan'izao ny fanjakana. Ny hita nefa dia mifanohitra amin'ny zavatra izay lazaina ny fiainam-bahoaka. Lasa zary fomba fiteny sy resaka hatrany anatin'ny tambajotra serasera mihitsy azany hoe fo azy aho rehefa masina ny tanindrazana. Io trangan-javatra io dia midika mazava fa efa manomboka tsy mifantoka amin'ny filazana abobo ataon'ny mpitondra intsony ny vahoaka madinika. Hoy mantsy ny solombavam-bahoaka hoe ilay notion ny lara-pahamehana amin'ny vahoaka mihitsy. Raha ohatra miaina anaty Kristsika, mihevitra hoe sahirana ny olona amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fampandehanana ny tokantrano sy ny sakafo sy ny sisa. Ny zavatra miasa andavanandro ny fitondram-panjakana nefa any amina ataoko hoe fotodrafitrasa hafa mihitsy, tsy araka ny tokony ho izy. Raha iresaka fotodrafitrasa ihany tsika fantatsika tsara, ary nahabe resaka tato ato ny fahasomban'ny lalam-pirenena faharoa, izay ohatrany hoe miraviravin-tanana mihitsy ny fanjakana raha ny feo mivoaka avy any anivon'ny gouvernemanta eo anatin'ilay izy. Kanefa aminay izany dia tsy fahafahana mitsinjo ny zavatra tokony hahasoa, satria lalam-pirenena faharoa izany fantatsika efa tena lalan-drano toe-karenina sy ny fiainam-bahoaka andavanandro raha ny eto Madagasikara no jerena. Tsy misy zavatra tsy azo atao zany rehefa ampelantananao fahefana, fa tsy fahaizana mampiasa amin'ny fahefana amin'ny fanatanterahana ny asa no fototry ny olana. Marina mihitsy ny voalazany teo izay, saingy ny tsikatra dia tsy tafavoaka amin'ny fitantanana firenena mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina. Hafa mihitsy ny fomba fijeriny sy ny zavatra atrehan'ny vahoaka entina. Raha miresaka ny fahantrany vahoaka malagasy mantsy izy dia matetika saika fampitoviana amin'ny zava-misy any ivelany foana no ataony. Hoy indrindra mantsy izy raha niresaka momba ny fahorian'ny vahoaka malagasy io tamin'ny faharoan'ny volana Mey taona 2024 ity, raha nanontany ny mpanao gazety momba izany. Raha anao fampitahana fotsiny tsika Andriamatoa Gasikara, zany États-Unis zany no firenena anisan'ny matanjaka indrindra. Fa enao mpanao gazety ary jerevy tsara ny zavatra mitranga ny Californie. Betsaka ny olona matory any anaty tomobile. Ahoana tsara hoe Andriamatoa filoha. Fampandrosoana ny vahoaka malagasy no antony anakaramany ny vahoaka anao, fa tsy ampitahany fahantrany vahoaka malagasy amin'ireo firenena izay sahirana any ivelany mihitsy. Io fitamatamana io ihany no tsy mahatafavoaka ity firenena ity. Fitondrana miandry lava. Tsy filoham-pirenena any Etazonia na any California akory ianao, fa filohan'ny vahoaka malagasy. Miaina tsy fisindrano sy ny delestazy ve ny vahoaka ao Etazonia? Miha mitotongana ve ny $100 ao Etazonia?
fampandrosoana any Madagasikara no ametrahananao amin'ny fitantanana ny firenena fa tsy ireo firenena any ivelany mihitsy. Izany mantsy dia midika mazava fa tsy maika aminy mihitsy ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka satria ny any ivelany aza mbola sahirana ihany koa. Tsy mahagaga arak'izany raha tsy mitsahatra mitotokana ny fiaram-pirenena satria mbola miandry ny any ivelany mandroso ny filoham-pirenena vao anatsara sy anatratra ny fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy. Taratra izany ihany koa ny fitotongana ny ari-karena fahoben'i Madagasikara isaky ny mitondra izy. Raha fito faingo 8 isanjato ny tahany ari-karena fahobe tamin'ny fotoana izay nitondrany filoha Marc Ravalomanana dia niena hatramin'ny 3 isanjato izany nandritra ny tetezamita izay no tantaniny. Niditra ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny taona 324. Niakatra hatrany amin'ny 5.2 isanjato izany tamin'ny taona 712. Niverina teo amin'ny fitondrana Iany Rajoelina ny taona 712 io. Niena hatrany amin'ny 5 isanjato izany ankehitriny raha nitatitra azo farany. Tamin'ireo mpitondra izay nifandimby teto izany dia Iany Rajoelina no tena manana fahaizana mampitsongoloka indrindra ny ari-karena fahobe io. Ohatra vitsivitsy amin'ny tsy fahaiza mitantana sy ny mamany olam-bahoaka io, ireto omenanao ireto. Ohatra voalohany, tamin'ny herintaona nisy haintany mahery vaika tany atsimo. Tsy nahamenatra ny fanjakana namoaka teti-bola mba hanamboarana pisina olimpika tany atsimo izay isan'ny tratry ny Gere. Ohatra faharoa, niakatra ny vidim-bary tamin'ny taondasa iny ka hatramin'izao. Vahaolana nomen'ny filoham-pirenena ny kapoaka manara-penitra izay izany aza tsy hitakory hatramin'izao. Ohatra fahatelo, mahakasika ny Covid-19 tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana nanomboka ny volana Mars hatramin'ny volana Oktobra. Vahaolana nomen'ny fanjakana digitalisation ao anatin'ny 10 andro, flyover etsy Ampasika sy Anosizato, ny fitokanana ilay orinasa gasikara izay tsy fantatra mazava ny antom-pisiny hatramin'izao. Nisy ny olan'ny fahatapahan-drano teto herintaona lasa izay nilaza ny mpitondra fa anao lavadrano manara-penitra. Ny firenena hafa rehetra miazakazaka amin'ny fizarana pompy isaky ny tokantrano. Ny fanjakana malagasy kosa leo mampiasa pompy fa anao lavadrano manara-penitra. Ny olan'ny adi-piainana trehan'ny vahoaka sy ny tsy fanananasa moa dia fizarana tosika izay nisivana no nataon'ny fanjakana. Tsy fikambanana na association ve ny tokony anao izany? Vonjy tavanandro mantsy izany fa tsy asa sy vahaolana maritra ho an'ny vahoaka mihitsy. Ny tsikaritra dia efatra amin'ny herintaona no nahitana fimenomenomana maro ny momba ny tsy fahazahoana karama teto, eny fa hatramin'ireo orinasa izay tantanin'ny fanjakana aza. Isaky ny mitondra izany Iany Rajoelina dia krizy foana ny firenena. Piasan'ny CTC izay isan'ny ady mafy tamin'ny fiatrehana ny aretin'iny na ny karamany aza tsy voalohany ny fanjakana. Hoy mantsy izy ireo hoe zay io nanao viverinenay tamin'ny ady tamin'ny Covid-19 teo zany kanefa zay ndray atao tsinitsinina zay zao zany. Izahay zay nisehatra tamin'ny ady tamin'ny Covid-19 tsy mbola nahazo karama hatramin'ny antsona anay tamin'ny aprily 2020 dia mitaky ny andoavana an'izany karama zany. Marina nefa fa nisy ampahana taminay nahazo karama tamin'ny 5 jiona 2020. Marina koa fa nadia ny tampo karama zay les primes exceptionnelles nampanantenaina dia tsy mbola nisitraka an'izany koa izahay. Koa miantso ny tompona andraikitra maefa mba hijery aingana izao olona mianjady aminay izao satria manko efa misy namanay efa nalefa affecté lavidavitra any. Ny vola tsy eo am-pelatanana ny tena mila vola dia sahiriny zareo koa vahaolana aingana no andrasanay. Pasifika ny ataonay fa zay arirarira kosa tompoka mba marary kosa zay satria ataonay tsara ny asanay
dikan'izay mba tokony tsara koa moramora ny anaovana rémunération nay koa zany okane mba hoe tsy fitakiana ohatran'izao fora zany vo andohany karahamanay ny fanjakana fa mba tokony andeha milaminy tompoko rehefa tonga teto zay tamin'ny maraina niona tamin'ny solotenany dafy tao amin'ny brao de ny valiteny nazony avy any fa hoe mbola manaraka procédure ho izy ny dossier anay zay natao hoe deuxième vague de taorinan'izay zay vao hoe manao complément ny dossier de rehefa navita an'izay ny ankizy rehetra talohany na nidinany CTC sy ny hôtel hôpital rehetra talohan'izay izay no fitaranan'ireo mpiasa ny CTC 19 ireo raha ny vaovao azo dia miandry ny sonian'ny filoham-pirenena vo afaka manome zany ny tompon'andraikitra dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ahoana marina 600 milliards d'ariary no volan'olazaina fa ampiasaina amin'ny plan Marshall izay vola avy amin'ny fanampiany Covid-19 koa nahoana no tsy voalohany karaman'ireo mpiasa ireo mirearea mafy ny mpitondra fa mahavita kianja manara-penitra maro kanefa ny vahoaka matinoana karaman'ny mpiasa aza tsy voaloha sampandrara efa sahirana toy ny postra malagasy terena fotsiny amen'ny banga amin'ny fanamboarana tetikasan'ny ministera satria mafy ny tehireare raha mpitondra tena tiany vahoaka malagasy ny mpitondra io dia ny sosialim-bahoaka io aloha no tokony ataony lahara-pahamehana saingy aleony mahita ny firenena mamirapiratra amin'ny jiro mazava fa ny vahoaka miaina ao anatin'ny aizina sy ny delestazy vokatra zany manginy fotsiny ny faktura midangana isam-bolana tsy amin'antony vahoaka anona ao anatin'ny famirapiratry ny jiro be mameno tanàna isaky ny misy fety no iaina ny vahoaka malagasy fa ahoana marina ahoana marina